naman'ireo tena namana solondrala tsy mba nananana naman'ireo tena namana. Ya, miarabantsika rehetrarehetra tonga eto amin'ny toerana ity androany andro lehibe moa sy fety rososina. Miarahantsika mankalaza androany dia eo ny fankalazana ny faharotaona ny Repoblika fahaefatra. Ary eo ihany koa ny fitokanana an'ity kianja lehibe, kianja manara-penitra fitenenana dia ny nomena ny anarana hoe Coliseum de Madagascar. Coliseum de Madagascar dia toerana anisan'ny lehibe indrindra na amfiteatra lehibe indrindra aty Afrika. Raha tahivina tsotra fotsiny tantara dia tamin'ny an 10 na ny taona fahafolo no namboarina ny Colisée voalohany tany Rome. 2000 ans aty aoriana dia isika eto Madagasikara no manao an'izany Coliseum izany indray, ka dia misaotra anareo rehetra manotrina an'izao fotoana izao, ka dia hiaraka isika zany hijery ny takela-bato ato dia avy eo hiaraka hiditra hiaraka hijery an'izany sehatra vaovao ho an'ny mpanakanto sy ny hafa ihany koa. Ni soratra dia ce théâtre de plein air, le Coliseum de Madagascar, a été inauguré ce mardi 11 décembre 2012 par son Excellence Monsieur Andry Nirina Rajoelina, président de la transition, en présence de Monsieur Edgar Razavundava, président de la délégation spéciale de la commune urbaine Antananarivo. Zay otrony mpanakanto rehetra ihany koa, fa dia izay ny soratra eto misaotra antsika rehetra tompoko. Nefa dia isoratsika n'Andriamanitra lehibe no nahavitany izao sehatra mba ho reharehan'ny Madagasikara izao. Naman'ireo tena namana solondrala tsy mba nananana